Lolona tsotra ny tenako fa tsy filohan'ny antenemeran-doolona raha ny filazana nataon'ny lolona rivo rakotovao androany ny ainga hatrany avy any Italia. Fanapa-kevitra noraisiny filoham-pirenena ka manaja izany tanteraka ny antoko HVM ho hatrany ity filoha nasionaly ny antoko HVM ity. Misaotra amin'ny président de la République, misaotra amin'ny fampitokisana fampitokisana lehibe zany zay andraisana azy. Politika ny firenena, fitondrana ny firenena dia politika. Samy mamaky an'izay zany hoe inona moa ny dikan'izany, sazy ve zany, dia maninona moa zany a tsy fandraisana azy amin'ny antoko HVM tsy sazy akory zany fa toy ny fiainam-pirenena. Toy ny fiainam-pirenena hiatrika fifidianantsika amin'ny herintaona zany sénateur tsotra fa tsy filohan'ny Sénat akory. Misy ny président aloha dia ny président honoraire Kotomanana ny fantatra fa président ao.